Fitombona ao aminao ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tombontsika. Amen. Sokafy ololantsika ry havany ny mpanjaka voalohany toko fa 20 araka izay nivakina tamintsika teo ihany. Amin'izany no akatsika ny hafatra ny tompo. Tano mafy ny Finoana. Zany no hevitra ao antsika moa ry havana amin'ity vonana ity. Matoa asaina mitana mafy ny finoana isika. Dia dikan'izany misy olona zay miozongozona ny finoana. Misy olona tsy mahatana ny finoana ka baikio ny ten'Andriamanitra izy hijoro mafy, hijoro vavolombelona. Ny andininy fatrika amin'ny 20 dia zao no teny voalaza eto. Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe: mandra-pahoviana ny roa isaina ianareo, Raha Jehovah n'Andriamanitra mana raha bala kosa dia mana raha azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoy Elia tamin'ny olona: izaho dia izao rery ihany sisa mpaminanin'i Jehovah. Fa mpaminanin'ny bala kosa dia dimam-polo amby efa-jato lahy. Ny tantaran'ny mpanjaka voalohany havana Antoko ity dia miresaka ny amin'ny mpanjaka ny Israely, ilay mpanjaka Ahaba. Mpanjaka Ahaba moa ny mpanjaka tamin'izany, ary io mpanjaka Ahaba io dia anisan'ny mpanjaka izay tena ratsy fanahy indrindra. Tena ratsy fanahy satria nanambady olona ratsy fanahy rahateo. Nanambady an'i Jezebela izy. Ary Jezebela io dia anisan'ny olona reny be ny fanompo-tsambo zany. Ka anisan'ny fanambatambazany Ahaba mpanjaka an'i Jezebela dia namorona tempolo-tsampy maro be izy. Ary voalaza fa nandringana ny mpaminany maro. Nandringana ny olona zay nompon'Andriamanitra velona, ny Jezebela sy ny mpanjaka. Kanefa tao anatin'izany ny havana dia nisy ny mpaminany velona. Mbola nijoro irak'Andriamanitra dia i Ahaba azafady Elia zany. Elia lay sany ifanandrina tamin'ny mpaminany dimam-polo sy efa-jato lahy. Ny irak'Andriamanitra havana dia olona manana fahasahiana, manana safidy mazava ka tsy menatra ny vavolombelon'ny tompo. Manome safidy malalaka eto i Elia. Na nompo an'i Jehovah na nompo an'ny bala, fa izy dia nahajoro tamin'ny finoana izy ka tsy nisalasala izy. Nanompo an'ilay Andriamanitra izay naniraka azy hanala ny Israely ao anatin'izao fanompon-tsampy mahatsiravana. Satria mahery ny Andriamanina dia nijoroany zany. Tany mafy ny finoana fa mahery ny Andriamanitra ao nirany afaka. Mahery tsy misy tahaka azy. Naiza ianao hitady, tsy fohy ny tanany famahavonjy, tsy lalo-dalovana ny famahare. Mahery ny Andriamanitra ao. Ary tsy misy hainy Andriamanitra, tsy zavatra tsy hainy atao na mandalo ady mafy azy ianao dia ombanao izy, tsy afianao. Mahery, tsy misy tsy hainy atao. My
Mahery ny Andriamantsika tsy misy ainy atao ny raha manaraka fa raha ny fahafatesana aza dia resiny maika ve fa io olonao io koa ara-matoky azy ianao ho atsangany tokoa ny fiainanao tsy misy tsy hainy tompo atao.
Andriamanitra isika dia olona manana safidy mazava, tsy menatra ny joro vavolombelon'ny tompo, tahaka ny Elia. Nyvonoana avokoa ny mpaminany namany rehetra, izy ny sisa tavela. Ary vahoaka zay niresahana azy eto, to tsy namaly azy akory, to efa resy lahatry ny Andriamanitra bala reto vahoaka zay nanatrika azy. Fa ny tena iraka Andriamanitra revana malala. Ambara amin'izao fizarana faharoa izao, fa tsy avelan'Andriamanitra, tsy avelan'Andriamanitra ho resy ny irak'Andriamanitra tena mijoro amin'ny finoana. Iraka nampanaovina ny Elia ry havana, ny hamonjy ny Israely mba tsy ho lavo ao anatin'ny fanompoan-tsampy. Zay nanondrahana azy. Eto dia misy karazana défi zay ataon'ny mpaminan'ny bala sy mpaminan'Andriamanitra. Fa rehefa niantso ny Andriamanitra zay nitompony reto mpaminan'ny bala, maraina mandra-pahoviana andro, nisy namaly sa tsisy namaly? Tsisy namaly. Dia nataon'ny Elia moa ny Jesosy teny manao hoe sao dia mbola variana izy, sao dia mbola miresaka izy, sao dia mbola miavela any amin'ny WC zany, mbola zay moa le miavela, sao dia mbola variana any izy, sao dia mbola matory izy, Andriamanitra Fifohazana, Andriamanitra terina, fa tsy mety mifo, tsy mety taitra ny andry. Fa tsy zany ry havana, tsy zany ny Andriamanitsika. Fa fotoana vitimonja rehefa niantso an'Andriamanitra Elia. Rehefa nivavaka izy andiny fito amin'ny telopolo, menoa tompo mba hahafantaran'ireto olona reto fa ianao ny Jehovah Andriamanitra, ary ianao nampiverina ny fony indray, dia latsaka ny afin'i Jehovah ka nandevona ny fanatitra. Fa tsy nety latsaka mihitsy ny hafa nandevona ny fanatitra reto mpaminany bala dimam-polo sy efa-jato lahy. Fa ny Andriamanitra Elia kosa, na dia nilemana rano aza fanatitra, na dia nasiana rano aza feno rano ny hady manodidina ilay naovana fanatitra, ny latsaka ny rano, ritratra amin'ny rano teo amin'ny Ankadikely, araka an'izay voalaza. Tsy mamelana ho afa-baraka ry havana malala io Andriamanitra io rehefa ijoroanao. Tsy mamelana ho irery zany io, na dia nao rery azy sa nilozan'ny olona, esoin'ny olona tsarovy. Tsy mamelana ho irery, tsy mamelana ho afa-baraka io Andriamanitra izay itoponao sy ijorona io. Amavisin'ny tena Andriamanitra eto zany, fa ny olona rehetra zay vao resy lahatra ny ankohoka ka nanao hoe Jehovah n'Andriamanitra, Jehovah n'Andriamanitra, fa resy an-dahatra zany, miatrika ady isan'andro zany sy ravana malala, miatrika ny ady mpiainana isan'andro, miatrika ireo karazam-pivavahana maro tsy hita tsony zay ale, ary lendray aza maro ny voasariky ny fanompoan-tsampy, dia tsarovy tany mafy ny finoanao. Ny Andriamanitrao dia tsy andahoanao na avoianao, ka azakivy tany mafy ny finoana ho ny hira manaraka. Tany mafy ny finoana fa aza ho anisan'izay mianana araka ny ambaran'ny filazantsara araka ny lioka teo. Aza mba ho isan'izay mianana, tany mafy ny finoana, aza manahy. Ary mahereza miatrika ireo olana maro zay sedrenao, fa tsy mba andahoanao na afoianao ny tompo. Hira manaraka, azakivy. Kakakajana, tuti santi kila salamisa.
Mangotrakotraka ko ny adetrentsika ity betsaka ny mpanentsika aza atao mahagaga anao zany fa aza dia lano zany rehetra zany tsy maintsy mahery mandrakarivotsika miaraka amin'ny tombo koa aza kivikivy foana courage ho ny hira manaraka. Ijery Lioka toko 12 tsika ravana malala. Lioka toko 12 dia 5:20 dia manafatra I Jesoa andeha mpianany. Aza manahy fa nareo dia ambony lavitra noho ny goaika sy ny zavamaniry ny voninkazo fa aza manahy. Ny irak'Andriamanitra zany ravana malala dia tsy avela ny tompo anahy fa hanao lara-pahamehana ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra.
mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ampy zany ny hoe aza manahy fotsiny, tsy manahy fotsiny, fa misy asa zay takian'Andriamanitra amintsika eto, zay lalana ahazona ny fiadanam-po sy ny fahasambarana. Tsy ny zany fa ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra ao isika. Ino moa zany mikatsaka zany? Zany mikatsaka zany dia tena mikiry, fa tsy vitany hoe mitady fotsiny ihany. Mahatomtompo ny teny manao hoe katsao, dia zava-miafiny zany, mila tadiaviny zany, mila karohany zany, tsy azoazo foany zany akory. Mila ezaka avy aminao, mila finiavana avy aminao zany. Ka ataovy lara-pamena ry havana eo amin'ny fiainanao ny fikatsahany zany fanjakan'Andriamanitra zany, dia ny fanompon'Andriamanitra mialoha atao alohan'ny zavatra rehetra. Ny fiainantsika ankehitriny tokoa ry havana malala dia ao anatin'izay mampitebiteby tokoa, satria inona moa ny zavatra resahana eto? Ny hohanina, ny hosotrona, ny hitafiana, zany hoe ireo filana fototra enanao andavanandro, reo ny resahany tompo eto. Reo ny tiany tompo resahana manokana eto, satria zany no mahatery ny olona, zany no mahatonga ny olona hanadino an'Andriamanitra. Fa rehefa manjaka tanteraka ao am-pon'ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia ny tanjony teny zao, miezaka izy, mampandroso ny fitoriana ny filazantsara izy, ary anaolonarana zany. Zany ny masiny Elia mpaminany, zany nataony zava-dehibe ny ampanjaka n'ilay Jehovah Andriamanitra, ho Andriamanitra tompony ao amin'ny Israely, fa tsy ny Andriamanitra sampy akory. Dia ireo tsara ankeny fa misy tokony men'Andriamanitra atsika eto hoe hanampy anareo izy zany zavatra zany, hanampy io anareo zany zavatra zany, zany hoe omen'Andriamanitra nareo ho cadeau zany, fanampiny zany, rakatsahanareo ny fitorian'ny filazantsara, rakatsahanareo ny ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, ny iraka nandrahana antsika ry havana ety amin'izao tontolo zao, dia ny ampiely zany filazantsara zany, filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, fa misy fiainana tsara lavitra omen'Andriamanitra atsika, fa tsy ny voky sy ny tafy tsara sy ny sotro zany ihany akory ny tanjon'ny kristianina, fa misy tanjona lehibe zay apetraka ny tompo amintsika, ny toro ny filazantsara, hanao zava-dehibe ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa tanteraka zany dia azonao antoka, omeny tompo anao ny mahateranao andavanandro, ary omeny tompo anao ihany koa le fiainana mandrakizay. Zany ny tena fiainana matsy, fa raha ety amin'izao tontolo zao ihany no ilantsika ny Kristy dia mantra isika ho ny apôstôly, fa ny fiainana tsara lavitra dia omeny tompo atsika ilay lapasoa. Koa ninonina mety hoendriky ny tsy fisina, endry fanahina, ny azo fijaliana zay ienanao ety amin'izao tontolo zao, dia lanjao ampifaliana zany ho Nitondra. Aoka tsy anontany akory ianao hoe fa maninona no toy izao, fa tanterao zay nandrany tompo anao, ary banjino le fiainana mandrakizay. Koa samy mahereza ny tompo ane ombanao, ampahery anao miatrika ny adi-penanao andavanandro, indrindra ny adi-panahanao amin'ny fitorian'ny filazantsara, satria maro tokoa ny sakana tsy ahafahanao manao zany. Ijoroy ny finoana nananao, mahereza aza mety ho resiny ratsy ianao, aoka ijoro vavelobelon'ny tompo, fa tsy men'Andriamanitra fanahosika fanamahery. Ilay Andriamanitra zay tomponao dia Andriamanitra tianao, Andriamanitra te hamonjy anao mandrakariva. Koa ataovy ny safidy mazava ry havana, ataovy ny safidy tompony Andriamanitra ao, fa tsy avelan'ny tompo hafa-baraka ianao, ary tsy avelana anako ianao, fa manomana fiainana tsara lavitra ao anao izy. Omeny anao ny zavatra rehetra, ary ambonin'izany omeny anao ilay paradisa lapasoa izay omeny tompo anao rahatr'izay. Mitsikia lanjao ampifaliana ny azo fijaliana irafarany lapasoa. Iny tazako manangasanga any hoany ilay lapasoa fonenana soa ho an'ny nino.
rehefa mijery ny farany lay tanjony zany lay paradisa dia maivany zany ka tsy amelanao raha tsy tody hatramin'ny farany zany satria manangasanga ao lay lapasoa omeny ny tompo anao rehefa mahatanteraka ny anjara fihazakazahana eo ianao iaona amin'ny tompo Jesosy sika rehetra any amin'ny fiainana mandrakizay ka inona tokoa moa ny fiainantsika ny fanentanantsika dia fanentanana ilay fiainana mandrakizay fa ny fahoriana ny ady atrehana mandalo vetivety ihany zany lapasoa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.